Fa ho an'ny ministeran'ny toe-karena sy ny hitetim-pivoarana kosa dia misy ny hitetikasa izay novolavolan'izy ireo ho tetikasa ho fampandrosoana Madagasikara ao anatin'ny 5 taona izany hoe manomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 izy ity hetepika telo lehibe no ao anatin'ity tetikasa ity dia ny fampiroboroboana ny fambolena ny fitrandrahana harena kibon-tany ary ny varotra nampahafantarina androany moa ny mikesika ity hetetikasa goavana ity. Ny fampiroboroboana ny fambolena, fitrandrahana harena kibon-tany ary ny varotra ny lahara-pahamehana ao anatin'ny politika pirenena momba fampandrosoana ho amin'ny 5 taona ho avy dia ny 2024 hatramin'ny 2024 izay mivolavolan'ny ministeran'ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana. Raha ny fanazavana nety minisitra ny jeneraly Ravelo Arsan Herlanto dia ireo sehatra telo ireo no afaka mampisonitra amin'ny toe-karena ary anovana ezaka miaraka. Rehefa mamaritra amin'ny priorité dia sotra jerentsika ny structure amin'ny PIB. Ny structure amin'ny PIB hoe inona ny secteur izay mitondra be indrindra amin'ny fampiakarana ny ari-karena. Rehefa jerentsika izany eo dia hitantsika eo fa ny secteur tertiaire no mitondra be indrindra. Ary amin'ny secteur secondaire dia ny activité commerciale ny ambony indrindra. Dia ny faharoa zany ny activité primaire. Ny activité primaire nefa amin'ny lafiny agriculture izay 23% ny activité primaire ny agriculture dia ny agriculture no mitondra ataoko hoe tany avo indrindra amin'ny structure amin'ny PIB dia mazava loatra fa ny agriculture no boostentsika. Faharoa ny raisolementsika dia ny secteur extractif ihany koa dia nampisontrotra ny takarena dia io no anisan'ny ezaka ataontsika dia zavatra telo zay zany no tsy maintsy ezantsika. No maria ministra ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana fa anisan'ny fanampy tsy maintsy apetraka ahafahana manainga ny toe-karena ny famerenana ny fampitokisan'ny mpamatsy vola amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fitantanana ny androm-panjakana. Ny politika de relancesika dia voalazako tao hoe tsy à l'issue de rehefa miala amin'ny fotoana crise ohatran'izao ny zavatra sarotra indrindra dia ny manao relance des institutions, mametraka ny institution rehetrarehetra amin'ny laoniny ary ny zavatra sarotra ohatra hoe mametraka ny crédibilité ny justice, mametraka ny autorité de l'État, mametraka ny gestion des finances publiques ary amin'ny laoniny. Reny phase reny arakaraka ny tany mety taona mety hoe nibolana mety tsy ho vita mihitsy azy fa amintsika zany efa natomboka ary nisan'ny zavatra ataoko hoe ny effort tangible indrindra ohatra ny réforme ny justice atao amin'izao fotoan'izao, ny réforme miady amin'ny kolokolo izay tapotra moa ny stratégie folo taona voalohany. Mba hahatonga ny fampandrosoana ara-toe-karena hipaka isa-paritra, anisan'ny ezaka tanterahana ny fihainoana ny tolo-kevitra avy amin'ny mpandraraha ara-toe-karena isa-paritra. Antony izay anatanterahana ny dinika ara-toe-karena toy ny tanterahana teto Antananarivo ny 7 Jolay, tany Antsiranana ny 12 Aogositra. Tsy ho ela kosa no hanatodisana ny dinika ara-toe-karena any amin'ny renivohitaritra 4 hafa.